Taranja baolina lavalava kosa indray moa dia niditra tamin'ny lafao maranana ilay fifaninanana taona fifangatiavana ka nitetsy amin'ny Kanjamaki tetsy Antotapenaka indray izy efa marana an'izay. Isan'ny lalao nandrasan'ny maro tamin'ity androany ity ny fihaonana teo amin'ny FTN Nanoa sy ny FTA Andavamamba. Io lalao io no arahantsika ao anatin'ity fanadihadiana ity ka zareo avy any Andavamamba no nivoaka mpandresy. Ny farana androany ny fahalalao izay karakarain'ny zareo ao amin'ny fikambanana fifankatiavana ho an'ny taranja baolina lavalava. Lalao maromaro arak'izany no tanterahana tamin'ity androany ity. Isan'ny lalao nandrasan'ny maro ary tamin'izany ny fihaonana teo amin'ny FT Nanoa izay arahantsika amin'ny sary manao akanjo mena sy ny zareo FTA Avetsy Andavamamba. Karazan'ny lalao fiantsiana ihany izy ity. Izy zareo Avetsy Andavamamba noho nivoaka nandresy tamin'ny elanelanisa tokana 17 tany amin'ny sekondra farany tsy iravan'ny lalao. Araka io izy io dia azo lazaina ho ny fandanja tsara ny lalaon'ny rotota ary ny famaliana ihany koa ny fanafiana. Ry zareo Avetsy Andavamamba nefa no azo lazaina fa nitokonalana ny vintana tamin'ity androany ity ka anibata ny fandresena. Tratra ny tanjona hoy Andriamatoa Kristian izay filohan'ny fikambanana fifankatiavana raha nietsika izay nataon'izy ireo tao anatin'ity fitazanana tanora ho an'ny taranja baolina lavalava ity. Miezaka manabe tanora foana ary hatram'izay no manodiny amin'ny fifankatiavana dia mitaiza tanora foana rehefa taona maromaro nijoroana association fifankatiavana. Inona zany zao toena? Ny dingana manaraka angambany dia amin'ny alarobia premiera mai ho avy zao mbola eto amin'ny Kanjamaki anaovana ny famaranana farany. Inona moa tena tanjonareo amin'ny fifankatiavana? Ny tanjonay ho zany dia manome fanamina ho an'le tanora kely ireo. Le tsy amiry izy zany hoe mbo ety betsabetsaka amin'ny zavatra fa tokony misy amin'ny resaka rugby foana zany le bakely. Toy izao kosa ireo vokatra hafa ny jiady nandresy ny kolasy tamin'ny isa 17. Ny sesifera dia niondrika tamin'ny isa mavesatra nanoloana ny solda 770. Ny zamma avy any Andranomanalina nandresy ny sa avy any Anosipatrana tamin'ny isa 7. Ny alarobia izao dia mbola mitoy ny faninanana ho an'ny association fifankatiavana ka eny amin'ny Kanjamaki hatrany. Ny 15 tronçonneuse ary hikatroka amin'ny 15 Texas. Famaranana ihany koa eo amin'ny divisionna voalohany ny 15 Panda hikatroka amin'ny ATI Vandry. Ny 15 Centre Peflo hikatroka amin'ny CSAA avy eny Peflo ihany. Ny RCL Nosbe ifampitana amin'ny Amazona avy eny Anjezika. Ary ny tena lalao gavana andrasan'ny maro dia ny fihaonana eo amin'ny CPI Sotra sy ny CEA an'Andranomanalina.